Ny 12 febroary, Fernand Kasanga. Mpampianatra mpikaroka momba ny fomban-drazana Antemoro Anakary i Fernand Kasanga. Teraka tokony no tamin'ny taona 790 taranaka Andriamahazo Noro. Ny taona 790 no nanomboka nianatra tao amin'ny sekoly katolika Vohipeno i Fernand Kasanga. Niakatra nanohy ny fianarany tao amin'ny Le Mire de Vellier Antananarivo ny 12 ka hatramin'ny 5 Rehefa navita amin'ny fianarany tao izy dia nampianatra ka ny taona 9 no nijanonany tamin'izany asa izany. Namakafaka sy nandalina ireny fomba ireny Fernand Kasanga ary rehefa namoaka boky mikasika izany toy ny tantarana ny Antemoro Anakary teto Imerina tamin'ny andro ny Andrinampoan'i Merina sy Laidamba. Nivoaka tamin'ny taona 9 ny tantarana Antemoro Anakary. Ny fanandrona Antemoro tamin'ny 7 Ankoatra ny asa fampianarana nataony dia efa comptable ihany koa ity olo malaza ity hatramin'ny taona 5 Niverina tao Vohipeno ary ka tsy nietsika tao fa nikarakara fambolena. Teo amin'ny raharaham-pirenena indray dia tsy diso anjara tamin'izany Fernand Kasanga, izy nitarika ny sampana VVS sy ny MDRM tany amin'ny faritra nisy azy. No tanànam-ponjano ireny izy ka notsaraina sy nogadraina tany Antananarivo. Ny taona 7 rehefa afaka madiodio izy dia niverina nipetraka tany Vohipeno tanindrazany. Navita soa lehibe ho amin'ny firenena i Fernand Kasanga, olomanga mendrika laintahaka ny zava-bitany. Nampitondra ny anarany rahateo ny lalana eo Tsimbazaza izay misy ny Akademia Malagasy. Ny taona 790 no nodimandry ity olombe avy any Atsimo Atsinanana ity. Febroary, andro iresa-pirenena ho andro ankizy mitambasy sy ireo iarany herisetra any amin'ny tany miady. Ny antsasa manila n'ireo iaram-pavoazana dia saika ankizy avokoa.